Salama daholy. Ity makiazy ity indray no atolotra anareo androany ny fomba nanaovako azy ka raha marina anareo ilay izy dia manasa anareo hijery ny vidéo hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ity loko ity no alaiko ataoko couleur de transition eo amin'ny creux de l'œil. Mouvement circulaire sy va-et-vient kosa no anaovako azy, estampeko azy. Maka couleur farondray apetraka eo amin'ny creux de l'œil ihany fa ambanimbany no ilay nametrahako ilay tamin'ny voalohany teo fotsiny. Ity loko manaraka ity indray dia apetraka eo amin'ny coin externe amin'ny paupière mobile dia mouvement circulaire ihany no anaovako azy fa étireko makany amin'ny milieu any paupière mobile. Iverenako ilay pinceau nampiasaiko faharoa anafangaroko azy tsara. Rehefa izay dia maka anti-cerne sy pinceau plat anaovako ny 4 gris. Rehefa voafaritra tsara iny dia iverenako alaina kely ilay loko teo amin'ny coin externe amin'ny paupière mobile iny anamafisako azy tsara. Dia ity couleur ity indray no alaiko apetraka eo ambonin'ilay anti-cerne rehetrarehetra. Rehefa vita izay dia averiko alaina ilay pinceau sy ilay couleur nampiasaiko teo amin'ny creux de l'œil iny dia apetrako manaraka an'ilay couleur teo amin'ny coin externe mba hanafenana ny démarcation. Dia miverina amin'ilay pinceau nampiasaiko tamin'ny couleur de transition indray tsy manisy produit fa tonga dia safoko eo ambany fotsiny. Dia ohatran'izay koa ity pinceau anankiray ity tsy manisy produit fa ilay ambina produit teo aloha ihany no entiko ataoko eo ambanin'ny maso. Amin'ity pinceau plat ity vao manampy produit mitovy couleur amin'ilay teo ambony anti-cerne. Alaina amin'izay ary ilay paillettes pinceau aloha no appliquena an'ilay collany dia pinceau ihany koa no ametrahana an'ilay paillettes avy eo. Ny tena tsara izay pinceau tena manify indrindra. Amin'ny tarehy amin'izay dia ity blush liquide ity no ampiasaiko ataoko eto amin'ny tarehy dia éponge no iaplikeko azy. Anamaivanako kely an'ilay somary madera be iny sy analako ny démarcation dia iverenako kely ny pinceau nanosorako poudre safoko fotsiny. Alaiko indray ny highlighter apetraka eo amin'izay faritra tiako hisintona hazavana. Ny eto ambony orona tanana no mahazatra rehefa manositra azy. Ny ambanin'ny volomaso tsy adino mba hampivoaka tsara ny volomaso ary ilay coin kely eto amin'ny maso iny ihany koa mba hampisokatra tsara ny maso, hampisokatra tsara ny fijery dia ny saoka koa mba tiana zavazava. Ny eo ambony molotra indrindra moa fa raha somary kelikely ny molotra ambony iny. Mialohan'ny hanosorana lokomena dia tsara kokoa raha faritana amin'ny crayon aloha ny contour molotra dia atao maranitra tsara ny crayon mba hampivoaka azy tsara dia estampena tsara ihany koa.
dia ohatran'izao rehefa vita ilay blush sy highlighter tsara e, fa nefa tsara azy kokoa alohaaloha rakorbena kely ny cils dia avy eo mametraka mascara. Nareo koa ve mahatsikaritra hoe isaky mametaka mascara amin'ity volomaso ambany ity dia misokatra ho azy foana ny vava. Ohatran'ny hoe tsy mety mihitsy n'ilay izy raha tsy somary misokatra foana ny vava. Efa nisy fotoana ihany mba nanandrana hoe tsy sokafana ny vava rehefa manositra azy ity fa tsy nety e. Dia izay ary misaotra betsaka nanaraka hatramin'ny farany dia manao fotoana nareo indray amin'ny vidéo manaraka. Raha ohatra ka misy vidéo tianareo atao dia aza misalasala miresaka an'izany amin'ny message na eto amin'ny commentaire, dia aza adiny koa manohana foana ihany amin'ny alalan'ny fanisiana j'aime ny page sy ity vidéo ity, dia raha soa dia manao veloma indray.